Toy izao indray havana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Zavatra iray loha tokony hanananao olon'i Kristy, mitoetra eo akaikin'Andriamanitra, araka ny ao amin'ny Salamo 124 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: zavatra iray loha no nangatahako tamin'i Jehovah, izany no tadiaviko, dia nitoetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako, mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehovah sy mandinika ny tempolony. Mikatsaka izay ampandroso bebe kokoa ny fanjakany, araka ny ao amin'ny Filipiana 4:17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ry rahalahy, tsy mbola ataoko ho efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray loha no ataoko, manadino ny zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Mahireza mivavaka isika. Raha eo, lehibe ianao ary tianao ho hita taratra amin'ny fomba fiasanay olonao izany. Ampio ary izahay aina-pofo izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandram-peona tompoko.